Fahasalamanao. Fahasalamaka. Fahasalamatsika. Soa i Madagasikara. Faly mirary taona vaovao sambatra ho antsika mianakavy izahay eto amin'ny onjam-peo soa i Madagasikara. Eto amin'ny fandaharana ny fahasalamana dia mirary vatana tomady sy fitoniana, izany ny firariana natokana ho anao sy ho antsika tsirairay avy. Amin'izao fiandohan'ny taona izao dia mbola mitohy hatrany ny valanaretina Covid-19. Maresaka ankehitriny ny fanefitry ny Covid-19. Maro ireo fanantenana, koa aleo resaka manokana momba ny fanefitra vokarin'ny orinasa Pfizer sy BioNTech isika. Ito vaksiny Pfizer BioNTech ito dia nahazo alalana ary nakatoavin'ny OMS ho ampiasaina iarovana ny SARS-CoV-2. Ito vaksiny ito dia avy amin'ny teknôlôjia vaovao, vaksiny amin'ny ARN messager izy ito. Izany hoe ny ARN messager izay namboarina manokana avy amin'ny selan'ny olombelona, avy any amin'ny laboratoara. Ito ARN messager ito rehefa tafiditra ao anatin'ny sela ao amin'ny vatana dia manamboatra protéine mamantatra ny Covid-19, ilay atao hoe protéine spike. Rehefa vokatry ny sela ito protéine spike ito, fataran'ny sela mpiaro toa ny sela fotsy, izany protéine izany eo amin'ilay antsoina hoe membrane plasmique aty ivelan'ny sela. Amin'izay fotoana izay dia manamboatra hery fiarovana na hoe mpisetra ny vatana, hanohitra ireo virus mitondra ny ito protéine spike ito, izany hoe ny virus Covid-19. Izay ihany koa no mahatonga hoe mila fotoana eo amin'ny 2 herinandro eo vao mandaitra ito vaksiny ito. Marina fa tsy marary akory ny olona iray rehefa mamokatra n'ito protéine spike ito. Torak'izany ihany koa ito ARN messager ito dia namboarina tao amin'ny laboratoara ary potika vetivety izy rehefa tafiditra ao anatin'ny vatana. Ahoana ny fampiasana n'ito fanefitra ito? Ito vaksiny Pfizer ito dia mila tehirizina amin'ny vata fampangatsiahana latsaky ny moins 70 degré Celsius. Raha ny valim-pikarohana navoaka ny orinasa Pfizer no izay nazahoany alalana ihany koa no jerena dia ito vaksiny ito dia miaro eo amin'ny 4.9 isanjato eo raha vita vaksiny indroa ilay olona. Izany hoe tsy indronanako fanefitra voalohany sy ilay antsoina hoe fanefitra rappel. Raha toa ka dozy indray mandeha kosa no azon'ny olona anankiray dia eo amin'ny 2.50 isanjato eo ny fiarovana azony. Izany hoe mila dozy anankiroa vao afaka miaro tsara
ito vaksiny ito. Ny mbola tsy fantatra ankehitriny dia hoe afaka roa volana ve sa afaka enim-bolana ilay tsinona faharoa atao. Inona kosa ny mety ho voka-dratsy azo avy amin'ity vaksiny ity na ilay antsoina hoe effet secondaire? Ny azo lazaina araka ireo vokatra azo amin'izao fotoana izao dia misy ireo retin'andoha, hafanana sy tazo, na koa ilay vanitaolana mitsakotsako na antsoina hoe courbature izay mahalana ihany. Torak'izany ihany koa ilay vay eo amin'ny toerana fanindrona. Tsara ihany koa manamarika etoana fa nisy olona anankivalo amin'ireo aman-tapitrisany vita vaksiny tany Amerika Avaratra sy ny firenena Anglisy. Ireo olona valo ireo dia nanao an'ilay antsoin'ny frantsay hoe réaction allergique sévère izay mahasepotro. Izany ihany koa ny antsoina hoe anaphylaxie. Iza ny olona tokony tsy azo ataony vaksiny io, ilay hoe contre-indication. Ny olona rehetra dia tokony ho voaharo amin'ny Covid-19. Amin'ny mahavaksiny vaovao azy dia mbola tsy fantatra mazava ny hoavin'ity vaksiny ity. Noho izany ny vehivavy bevoka sy ny zazamena dia tsy atao vaksiny hatreto. Torak'izany ihany koa ireo olona nanao allergie mahery vaiky na ilay nolazaintsika teo hoe anaphylaxie. Raha fitinina ny voalaza teo dia mbola mandripaka ny valanaretina SARS-CoV-2. Ny vaksiny Pfizer-BioNTech dia vaksiny ARN messager izay afaka miaro tsara raha toa ka dozy anankiroa no ilaina. Ny dozy tokana dia miaro eo amin'ny 2.50 isan-jato ary ny dozy anankiroa dia miaro eo amin'ny 4.70 isan-jato raha ny voka-pikarohana navoaka ny orinasa Pfizer no jerena. Ito vaksiny ito dia mbola andalam-pitiliana hatramin'izao. Noho izany ny vehivavy bevoka sy ny zazamena dia tokony tsy atao vaksiny hatreto. Torak'izany ihany koa ireo nararan'ny SARS-CoV-2 tao anatin'ny 3 volana na tao anatin'ny 9 bolana. Noho izany na dia tsy vita vaksiny na dia vita vaksiny voalohany azy ianao dia mila manaraka ny torolalana fiarovana satria ny vaksiny mila dozy faharoa. Sasao matetika ny tanana, manaova sarim-bava ary ajanony ny fivorivorina. Amin'izay koa ianao dia miaro tena amin'ireo aretina hafa toy ny grippe sy ny fivalanana ohatra. Aleo misoroka satria tsy afaka mitsabo. Fahasalamanao, fahasalamaka, fahasalamatsika. Soa i Madagasikara.